Antananarivo renivohitra nangataka délégation de pouvoir mba indramam-bola ny ben'ny tanàna. Fanoerana ny fanendrena PDS tao Antsiranana, voasambotra irady vola Rakotobe, nitarika ny etsy-bahoaka. Fanaovana politika eto Madagasikara, foana tsikelikely ny etika hoy ny HVM. Faindoandra raha tamin'ny fitondrana Ravalomanana ary tena natao laharam-pameana ny fampianarana, ny fahasalamana ary ny asa fanorenana. Afaka nisitraka izany avokoa ny malagasy rehetra ary hita fa nitondrana kany amin'ny fahombiazana sy fampandrosoana takin'ny zava-misy. Nopitehina ary noravana tao anatin'ny indray-pimaso anefa izany rehetra izany tamin'ny alalan'ny fanongana mpanjakana, fanimbana fananana sy fandrobana kerisetra ka mitarika ny firenena ho amin'ny fahalovana ankehitriny. I did my best within the period of presidency, but the result is with this coup. My priority was for the infrastructure, educational reform, rural development, but I didn't put as a priority the military side. We didn't have any border. Madagascar is an island, so it's not normal to spend 30 to 40% of our budget for the military. Nahafantarany maro ny fitondrana Ravalomanana ny fahaizany mivelatra sy mifandresy lahatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka nahafahany Madagasikara niara-nasa tamin'ny fondrona iraisam-pirenena sy ny mpamatsy vola tamin'ny fanatontosana ireo asa pampandrosoana samihafa. Voafafa tamin'izany trosaben'ny firenena malagasy, mbola tamin'ny alalan'ny filoha Ravalomanana marika ihany. I worked closely with the international community and with the financial institution like the World Bank, the IMF. They helped me to clean up all the debt of Madagascar. Very anjavon'ireo ezaka sy fanamby efa napetraka tamin'izany no nafitsoko ny mpanonga-mpanjakana anka mitarika ny firenena ho isan'ireo manitra indrindra maneran-tany. No ny faiza mitantana sy ny aitarika nananany filoha Ravalomanana dia notolorany fanjakana Allemagne ny mari-boninahitra classe spéciale de la Grande Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne ny filohampirenena malagasy teo aloha Ravalomanana marika tamin'ny alalan'ny filohany Horst Köhler, filohampirenena nitondra ny Allemagne teo anelanelan'ny taona 2014 sy 2020 ary anisan'ireo firenena niara-ny asa akaiky sy nanampy betsaka ny fanjakana malagasy teo amin'ny sehatra maro lafy. Efa nitonga nitsidika ny Madagasikara tamin'ny taona 2020 sy 2020 fitoam-pitondran'ny filoha Ravalomanana ny tenany ary efa nandray fitsidiana ofisialy nataon'ny filoha Ravalomanana mivady tanan-toerana ihany koa ny taona 2020. Voasokajy ho isan'ireo mari-boninahitra ambony indrindra atolotry ny fanjakana Allemagne ho an'ny mpitondra vahiny ny classe spéciale de la Grande Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne toy ity natolotra ny filoha Ravalomanana marika ity. Misongadina manokana ary mahasehatra amin'izany ireo nanamarika ny tantara sy nanamafy ny fifandraisany iraisam-pirenena tamin'ny Allemagne ary ny fandriampahalemana. Vitsy dia vitsy noho izany ireo mpitondra maneran-tany manana azy. Isan'ireo efa nisitraka izany ihany koa ny mpanjakavavy Elisabeth II tao Royaume-Uni, Nelson Mandela filohan'ny Afrika Atsimo, François Mitterrand sy Jacques Chirac tao Frantsa ary ny mpanjakavavy Belge Elisabeth II de Belgique. Afaka mirary ihany koa i Madagasikara tamin'ny fahazoany Ravalomanana marika ity mari-boninahitra ambony ao amin'ny fanjakana Allemagne ity. Raha saivina, nendosy ny fahafatesana teo amin'ny 20 taona ny fiando ho an'ny volana febroary lasa teo ny filoham-pirenena Allemagne teo aloha Horst Köhler anisany nanamarika azy ny fahaizany fandray aman'olona ary tena ny asa ho an'ny fampandrosoana. Politika ho fanangonan-karena no lasa fanaovana politika eto Madagasikara ho an'ireo tanora vao misehatra amin'izany amin'izao fa tsy misy intsony etika. Tany Mahajanga mpanolo-tsaina telo lany tamin'ny anaran'ny fanoherana no nivadika honanoana ampahibemaso ny ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antokony fitondram-panjakana.
teto Antananarivo. Mpanolontsaina iray landy tamin'ny anarana vovonana nilaza fa manohitra fitondrana no niseho ampahy be maso fa anoana ny ben'ny tanàna izay nodradradraraina fa lany tamin'ny osika sy ny alabato teto Antananarivo renivohitra. Manimba ny fanaovana politika ary manimba ny asaim-bahoaka ireny hoy ny filohan'ny antoko HVM Rakotovarivo. Politika tsy misy etika fa ankinina amina tombontsoa manokana hoy ny fagnazavana. Misy ny olona miditra amin'ny sehatra politika mitady tombontsoa manokana fotsiny. Zay tamin'ny za tany Majungazo dia niteny hoe ny tombontsoan'ny tanàna aloha, tombontsoa ny olona mony eto Mahajanga, eto Madagasikara tsika mandeha alohan'ny tombontsoa manokana. Fa rehefa tsy mazaka an'izay mpanao politika dia manao foana toy ireny ary marina mihitsy ny tany Mahajanga satria mpikambana atao amin'ny HVM sy TIM, ray HVM, ray TIM, anankiroa TIM zay anatin'ny larana 5 voalohany no ny antony ataoko hoe fampiresahana teo amin'ny firaisankina indrindra fa ny TIM sy ny HVM satria zany nitarika ny HVM no natonga an'ireny olona ireny natao teo amin'ny larana. Fa miansenera politika fotsiny toy izany koa ny teto Antananarivo, olona fantatritsika tsara. Reny zany le manamaloka ny fanaovana politika. Ny teny ianao hoe tsisy etika politika tena tsisy mihitsy satria amin'izany raha ho any tao Mahajanga dia nilaza ity filohan'ny antoko HVM ity fa efa nandraisana fepetra ny mpanolontsaina lany tamin'ny anarany HVM sy ny fanoherana. Tsy afaka manalaza tsy conseil municipal aloha ngamba mifetretako azy raha amin'ny lalàna velona fa afaka kosa ianao maka an'izay fepetra amin'ny antoko mba farafaratsina zany mba hitan'ny olona hoe tsy neken'ny antoko satria ny anay zao le HVM Majunga dia milaza ono toko hoe ono hoe io dia efa fantatry président Rakotovao io fa nekeny zany nataoko ekeko amin'inona Rakotovao ve nanaiky anao amin'izany HVM ve nanaiky anao amin'izany resaka tamin'ny président Ravalomanana koa nampiseho ny alahelo sy fatezera mihitsy izy teo amin'ny lohan'ny zavatra fanapa-kevitra ny raisiny reto conseil anankiroa zaty ino numéro 2 sy numéro 4 dia numéro 3 ny le HVM tena nitsongoany atao anatin'ny maro zany nefa dia zany ny ataondry zareo fa dia ny pitso ny anambara hoe hatraizy mandoto ny fanaovana politika eto Madagasikara ny fihetsika toy izao ataony sasany izao ho ihany ny fanazavana tsy mipetraka intsony ny etika politika fa fitadiavana tombontsoa manokana no ambony satria fotom-pisainana ny fanangonan-karena amin'ny anaovana politika fa tsy tombontsoam-pirenena fa madiana ny vahoaka nametraka fitokisana izany ka ho an'izay nanao izany dia tsy maintsy andraisana fepetra ho hiatrany Irivo Rakotovao. Tsy maintsy atrehan'ny solon-tena-panjakana ny fivoriana politika atao hiarany matahora ireo say maneho hevitra manintohina fitondrana ao anatin'ny tambajotra serasera. Isan'ireo fitsipika apetraky ny fitondram-panjakana eto amin'ny firenena ankehitriny ireo fa alalana no nidradradradraina tamin'ny taona 2024 saingy izao no iainana aty amin'ny taona 2024. Miraikitra ao an-tsaina ilay ohabolana hoe ny tody no tsy misy fa ny atao no miverina any ka fehezina avokoa izay azo fehezina ary poretina izay azo poretina hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Maninona moa ny atao aterivy amin'ny manta ankehitriny ny ataoko hoe ny fampiarana ny fepetra raisy amin'ny fitondram-panjakana satria diso lalana izy tezitra amin'ny vahoaka matahotra azy ny vahoaka matahotra azy zahay matahotra tsika iza mono tsy atahotra ny overy asa higadra enjehana isany tsy atahotra amin'izany ahoana ianao no tsy atahotra rehefa mirongorongo basy ny olona hiditra ny tokantranonao na anakanao ny amin'ny arabe matahotra ianao fa matoa zany hoe zany tare zany zavatra marodrefo zany no miseho tsy naombo zany le zavatra ataon'ny fanjakana na ara-politika na ara-tsosialy na ara-ekônomika tsy naombo tsy nahitam-bokany le izy dia efa tazan'ny olona tazantsika menakavy raha Madagasikara fa tsy naombo ny politika nataon'reto olona reto dia herisetra sisy amin'ny ataony dia hitatsika isa maraina hoe misambotra hoe tsy mahazo maneho hevitra nareo hoe rehefa ivorinareo dia atsony ngia préfet ivory kely zao ny HVM dia asaina mpanajana mihitsy zany ngia préfet ko satria zay mivory foana isan-kerinandro hitanareo zany zavatra zany tsy haiko am'izao raha ohatra ma tsy manao an'izany fitondram-panjakana dia tokony hampiasa ny état de siège izy zany état de nécessité nationale dia amin'izay fantatra tsy mahazo mivory mihitsy ianao fa toa tsy zany tsika fotrany amin'ny fitantarana malalaka tsika dia nareo ve dia eritreritra fa reo olona
mampiatra andreo teny ataon'ny fitondram-panjakana na préfet io na magistrat io na ny gendarme sy maramila de tsy mahafantatra fa tsy marina neny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana, marina neny ny olona manda io any Vatomandry na mpiteny andry député Sofiratsiraka reny nga tsy naman'ny fitondram-panjakana reny fa misy fetrany le izy satria raha mahita io a fa tsy mety ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana, tsy mety le fifidianana teo fa be loatra ny osoka sy ny raha matahora ary ny farapara-pahefana izy any tsy alalan'izany na ny filohan'ny repoblika ary mino fa mahafantatra an'izany izy etsy an-danin'izany mahagaga ny filazana foana tatoato fa misy fikonokonona na fanonganam-panjakana eto Madagasikara. Raha misy izany de tsy avy amin'ny fanoherana ho iantrany filoham-panjakana teo aloha Rakotovaorivo. Ka raha fa tsy mitovy hevitra aminy de mpanongam-panjakana zay foana aminay le concept diso hoe raha zaro zareo fa mikonokonona moa ono izy zao a amin'ny hoe anovan'ny lampandrena de tokony asorona zany eto Madagasikara hoe tsy ilaina intsony ny fanehokevitra maro lafy de asorona fotsiny zany de samy manao 8 monsieur daholo de vita toy androny tanàna firenena raigna manaroso iseran'izao tontolo zao nefa zany Madagasikara te hiverina am'izany a teny tokana lasa sanatriny zany sanatria avy mihitsy fiteniny hoe Andriamanitra latsaka tany ny mpitondra ka tsy azo tenenina mihitsy ny zavatra atao na de potika ohatr' zao ary ny firenetsika raha mandehny io atalana kosa ny andehana ratsy olona lito hoe fihinona le mandeha mbasa misy miteny samy mba mahay zao samy mianatra zao samy mitondra fanjakana samy vahoaka miaina amin'ny andavanandro zao ve anao de mahita hoe mandeha zao hoe de marodrefitsika moa de hoe feno tômobila ny arabe de misy olona miantsena eny amin'ny grande surface zany marodrefin'le mpitondra de zay hoe raha zany kosa aloha marodrefiny de marina zany fa mandroso Madagasikara tena mandroso ho an'ny olona 500 malagasy satria ireo ny azy zany ny fatany de ny sisan'izay a mpanongam-panjakana zay ny lazaiko hoe mpanongam-panjakana amin'inona mpanongam-panjakana asa zareo nga mazatra n'izany rehefa miteny hevitra tsy mitovy a de mpanongam-panjakana zany natonga azy tamin'ny fotoan'andro hoe andao ravana ny saina fantaniana mipetraka hoy ity filoham-panjakana teo aloha ity ny hoe firenena manana vahoaka milamina sy manan-karena ve dia atahorana amina fiatsika madinika manohitra fifidianana sy mitokona noho ny jiro tapaka sy rano tapaka na ihany koa fivoriana politika any anatina efitrano mahatsiaro tena fa tsy mahomby amin'ny fitantanana tsy maro toerana ny fitondrana ka fehezina avokoa ny rehetra raha mahatoerana ny mpitondra dia navelany tabataba ireo mpanohitra sy ireo malagasy miteny ny tsy mety hoy ny fanamafisana. Androany no fotoana ny fanomezany Radobola Rakotobe mpampianatra ao amin'ny IST-Diego ny mponina ao an-toerana anoherana ny tsy fahamarinana tamin'ny fanendrena tsy ara-dalàna ny PDS tao Diego tamin'ny fifidianana be ny tanàna faranteo kanefa nanana olom-boafidy lany tamin'ny fifidianana tamin'ny folora maraina teo amin'ny lapan'ny tanàna no fotoana tonga mialoha io anefa ny tenany ary mbola niantso ny mponina ho avy anohana azy ijoro manoloana ny zavamisy sy ny tsirariny tamin'ny alalan'ny horonan-tsary teo alohan'ny lapan'ny tanàna. Raha ohatra miteniny marina antegna tokony mba hinoina za efa eto 15 minutes en avance miamby anareo za ry soldat nakajiaby avy anareo tsara tsy avy anareo za mba misy naka mitongava ry tompoko mitongava mitaky zonao fa tsy solelaka lava isan'andro aty empaka reraka atsika ingay reraka atsika misolelaka lalandava aty ovina isaka ombiagna zegny anareo karaha io fo tongava anareo zalahy za 15 minutes en avance za nahaveto fôtiny zegny automobile nitondra za 15 minutes en avance atsika hitaky ny raha regny taona fohy monja taoriany horonan-tsary io no samboriny mpitandro filaminana ny tenany. За манана знака это Мадагаскар. Здравствуйте, господин Владимир Путин. Я в Мадагаскаре живу. Я говорю правду, и они так мне...
Mora bokanao. Zany mitakizonaka e. Zany mitakizonaka. Mora anao. Господин Путин, помогите, пожалуйста, потому что мы не можем говорить здесь, в Мадагаскаре, мы не можем! raha tsy aivina fototry ny olana tao an-tsiranana ny fanendrena PDS izay ambarany ponina fa tsara-dalàna tanteraka nivoaka tamin'ny fanginany any komantsy taorindidi-pitsarana nanambarany mahalany be ny tanàna nantsiranana azy Jean-Luc Omaly nambarany fa mbola miafina izy hatramin'izao no ny fisiany didy fampisamborana azy milaza fa na maty na velona ny tenany misitry ny tena misitry fa misy taratasy zegny any tsy maintsy manambo raha maty na velona de sitrany misitry e maminy eny de sitrany misitry fa amin'ny tany misy zahety vitako tsara mitakana hitanaty avy lavitry fo fa misy ny matsaka fa misy ny telefony tsy ampiasaina loatra fa izaza aby eo hitondrasan'olo gadrana zegny ka miasa olo manompo vahoaka manompo tany zegny olo gadrana zegny misy ekipa marivitry marikitry avita mitantana i kominy ndreky eo imera fa imera fo solo l'autorité du maire nanamafy ny tenany fa miasa ihany izy amin'ny mahabe ny tanàna azy ireo ekipa no miara-miasa aminy amin'ny fanatanterana ny fampandrosoana ho an'ny komina ambony vohitra antsiranana no mafisiny tamin'ny fanambarana nataony ihany koa fa tsy ara-dalàna ny fanendrena PDS ao amin'ny tanàna nantsiranana ary efa misy fitoriana natao momba izany any amin'ny fitsarana amin'ny sanany ady atao amin'ny fanjakana ka tsy tokony anakery ny taratasy fanendrena natao le 27 janvier 2025 namiry ny tribunal administratif taratasy atsika azahoatsika miasa efa miasa ediny tamin'ny le 27 janvier 2025 nazy sy parlakominy tao fa nandeha ny beko jiaby anomboko ametraka ny ekipo zay hiaraka iasa misika mandritrany ity mandat araiky ity anipetrapetraka ny ekipo fa olo maro misy mamositra fo tsy nety tafipetraka raha io ndraiky navy ihodahoda be ty an-tanàna nantsiranana eto tafipetraka tato ny PDS amin'ny fondamina amin'ny lalàna boaka ia izy fanambarako teo ny tribunal administratif fo no mivolana mera mipetraka mera miala mera ozy tribunal administratif zay vo ny vinavina tsika mametraka PDS izay moa tety tana enao deloany akafa mandeha tsisy raha tsirena deo zay ka fa nahita ny tety rahay tsy nainty nitsakaraka aina taratasy nametriky olo atsika olon-dalàna e atsika zaka tan-dalàna e direkta fa nandeha mitory itaratasy io mitorina fa tsy olo mitorina itaratasy io misy lalàna manome zahay mitorina ny tribunal administratif zay ka fa mitory tagny requête en sursis d'exécution ny taratasy io taratasy io zegny tsy moanay manakery fa zay ka fa mitory taratasy io tsy nanakery nanomboky tamin'ny le 6 février à 16h30 nanao fanambarana tampoka manoloana ity raha ity ihany koa ny préfet nantsiranana Omaly izay laza fa tsy maintsy ny roso tamin'ny fametrahana PDS ny manampahifana mba tsy ampitaraziko ny asa-panjakana sy ny asam-bahoaka fantatra ihany koa fa ifampitaona ireo mpianatra université ao nantsiranana rahampitsomaraina hitaky ny famoana ny mpampianatra azy ireo sy hitaky ny fahafahany be ny tanàna voalany hiasa amin'ny mpilaminana andrasana ny toy ny raharaha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny lalàna amin'ny fifidianana eto amintsika hoy ny mpanao politika Iada Jean Pierre manoloana ny zava-misy any Antsiranana manana be ny tanàna lambahoaka kanefa dia nametrahany fitondrana délégationna manokana hoy ny fanazavana ity fanenjehana ny momba ny be ny tanàna ity zany a dia tsy fetezana na ataoko hoe tsy firarahina na hoe violation mihitsy aza ny lalàna amin'ny feny satany républicaine ny mahatonga antsika manao an'izao zay ny mahatonga anay zany nanao foana hoe
mitolona amin'ny ametrahana n'ilay atao hoe code électoral satria tsy misy satafototra ifikirana ny lalam-pifidianana eto amintsika dia manao izay tiany atao ny mpitondra amin'ny fandrafetana ny lalam-pifidianana misy eto ary indraindray ara de tena mivoana amin'ny tena tokony ho izy noho izany koa de tsy mipetraka ara-dalàna koa zany ny fipetraky ny hoe rehefa olom-boafidy ianao de ahoana ny sata mifehanao sy ny fipetraka rehetrrehetra iny fanjakana foronina ny disadisa eo aminy ny vahoaka ary mibe ny tanàna fidim-bahoaka mba hahafahany manjaka amin'ny lafiny rehetra indrindra fa fitantanana ny tanàna sy ny vola miasa rehetra eo amin'ny commune ho iatrany Iada Jean Pierre magaga io hoe be ny tanàna rehetrarehetra io hoe lasa atao tsy lany fananina atao tsy lany eny izy de fananina ametrahana olana ny be ny tanàna mba hahafahany zany mametraka n'ilay PDS satria raha ny sitrapony ny fitondrana dia PDS daholo daholy no mitondra ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara zany ny be ny tanàna rehetrarehetra raha ny sitrapony ny fanjakana de zany efa talohan'ny fifidianana zany no teneninay ary de mbola teneninay hatramin'ny androany fa ny mety amin'ny fanjakana dia ny be ny tanàna rehetrarehetra ny Madagasikara dia olona tendreny amin'ny alalany maha-PDS tsy ara-dalàna fametrahana PDS raha mifanehoan-kevitra ihany ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ihany no afaka mametraka izany raha ny tokony ho izy ho ihany ny fanazavana raha tsy haiviny de commune Ampolony tsy manana be ny tanàna amin'izao tokony averina ny fifidianana be ny tanàna any amin'ireo commune ireo saingy hatreto de mbola tsy fantatra ny daty tokony hirosona amin'izany famerenana ny fifidianana izany zany hoe le lalàny eto mihitsy no tsy hahafahantsika zany ny olona hoe tena hoe mihetsika hoe manana satria eto amintsika ny mpanenjika ny tsy ara-dalàna de olona tendreny ny fitondrana ihany de zay zavatra zay zany manahirana amin'ty resaka momban'ny fametrahana PDS ty fataro tsara fa eto Madagasikara de misy be ny tanàna tokony naverina ny fifidianana be ny tanàna efa tapitsy le mandany be ny tanàna rehetrarehetra ao mandraky tiny androany mbola tsy miverina le izy de ireo koa zany ohatran'izany ihany reo tenenin'ny fanjakana re lalàna reo hoe ho averina ny fifidianana be ny tanàna reo ho soloana PDS reo dikan'izany soloana PDS zany de mandritra ny fotoana foy keo ny PDS miaraka eo miasa eo fa za miteny aminareo fa tsy misy fifidianana iverina zany ambarombenimbeny fa firenena demokratika sy tany tandalàna i Madagasikara samy miandry fampiarana izany demokrasia sy fanarahan-dalàna eto amintsika zany ny olo-pirenena izay sanganehana manoloana ny zava-misy nanomboka androany ny fivorian'ireo mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo nandiniana ny organigrama eo anivo ny fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra teboka roa ny tena nampisy ady-hevitra tamin'ny famelabelarana nataon'ny be ny tanàna nandritra ny fivoriana ka isan'izany ny fangatahana délégation de pouvoir izay misy teboka 5 isan'ny teboka voalohany naitra tamin'izany ny fangatahana findramam-bola ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ahafana manatanteraka asa fampandrosoana ny tanàna raha ny voalaza fomba fiasa teo aloha izay ary nahatonga ilay findramam-bola tao amin'ny CNAPS izay tsy fantatra sy tapaka teo anivo ny filan-kevitra munisipaly akory hoy ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fangatahana fahefana findramam-bola ataon'ny be ny tanàna vaovao eo anivon'ny tanàna Antananarivo anefa dia tsy mazava ny ampiasaina ilay vola indramina sy ny fomba amerenana azy anao délégation pouvoir de resaka emprunt indram-bola ampidi-trosa ve ny tanàna Antananarivo de omenay anao délégation pouvoir hoe ndana midra-bola am'izay ilana rehetra amin'izany tena ohatran'izay numéro voalohany ao anatin'le demande na délégation pouvoir premier point ao anatin'ny teny gasy izy hoe fangatahana famatsim-bola fa ao anatin'ny teny frantsay izy hoe emprunt ka tiako hazava tsara satria mahasahirana be zao mantsy oeka ho ampatsahiviko fa mbola vary magatsika ho amin'ny fitantanana teo aloha izay ny raha mpiniasa kitsipo ny volany samborina tany amin'ny CNAPS 11 milliards rehefa misy investissement ho ataon'ny tanàna dia katondareo tsara ny dossier ikasa inona andaniana otrina indramanay zary ahoana fomba eritreretintsika amerenana n'izany trosa zany satria zadina ianao midrana fa le mpanana no mibampitrosa ny anamafy kosa ny mpanolontsaina avy amin'ny antokotima firaisan-kina fa isany efa nanahirana ary anahirana ny fampiasana io fahefana findramam-bola io efa ninana tao teto zany nandritra ny fitantanana teo aloha ary mbola kasaina ho toizana amin'izao
zahay manokana ty anivona toko tiako Madagasikara dia nametraka hoe la délégation de pouvoir mihitsy manahirana satria ny aya tsy havanana ao anatin'le hoe sao dia ampesapesaina amin'ny fahatany ilay fahefana izay omena ka zay moa teo nyresaka tamin'ny mpanatanteraka dia ny Ramatomaira hoe maninona moa tsy fahatokisana filan-kevitra fa raha zavatra ho an'ny masomponina tsy misy antony tsy tokony andaniny eto anivon'ny filan-kevitra an'izany nyresaka izy teo mikasika amin'ny fanisorana an-drano ny Besarety mikasika ny fanisorana an-drano amin'ny axe RN7 iny tsy misy adala angamba ka andeha nanongosakana mikasika an'izany na ho amin'izay tolo-kevitra sy tetikasa ho amin'ny masomo tanàna tsisy anao an'izay fa la izy kosa hoe tonga dia omena ambongadiny amin'izao le délégation de pouvoir anahoana ny ampiasana an'izay délégation de pouvoir zay mipetraka ny fanontaniana rehefa nisy an'izay fanitsakitsahana an'izay délégation de pouvoir zay teto antony mahatonga an'le hoe tokony tsy ekena mihitsy ny fanomezana an'izany délégation de pouvoir izany ankoatr'ireo dia nametraka ny ben'ny tanàn'Antananarivo fa tena ilaina avokoa ny fahatongavan'ireo mpanolontsaina ny tanàna rehefa misy ny fitokanany zavatra vita manerana ireo boriboritany enina isan'ny teraka resabe koa izay teo anivon'ireo sampanolontsaina tsy fotoanana fampelezan-kevitra itsony izao hoy ny faneho-kevitra ka ilana fanotronana olona marobe rehefa misy ny fitokanana fa asa no takin'ny vahoaka inoviration veriverina matetika mihitsy iteo satria amiko manokana zany soa atao tsy nanampijery dia aza midokadoko be tanimbary fa rehefa manintsy ahitan'ny olona eny any nitresaka politika kely ao nihiditra koa efa mitovy loko tanteraka ny eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny fitondram-panjakana ka everiko hoe raha ny propagande na ny fampelezan-kevitra natao angamba na tsy hoe paradisa fa efa mamakakaiky za paradisa ny am'izay le Antananarivo revolaka zay zany tiako tenenina hoe aza terena aza hoe andaontsika no fitokanana fa efa tsy raha zazamanatsaina dia hoe tsy voatery atao le fitokanana ahatra atelony ity fivoriana ireo mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo momba ny organigramme ity raha ny tokony izy dia tokony ho 3 andro taorininy fametrahana ny biro maharitra no nataony fandinihana fitsipika anatiny mifehy ny filan-kevitra saingy natambatra tamin'ity andro an'ity avokoa ireo manitsakitsaka ny lalàna izany raha ny fanazavana nataon'ireo mpanolontsaina anasana ny fivoaram-baovao satria amin'ny andro fahatelo an'ny fivoriana vao fantatra na ekenana tsy ny fanomezana délégation de pouvoir indrambola nangatany ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra io tsy mitsambitombo ny fiakaran'ny vidim-bary eny an-tsena ireo karazam-bary tsy dia misy piti sisa no azo iriranana ny vidiny miaina anaty fahasahiranana tanteraka amin'ny malagasy ankehitriny no fidangany vidim-piainany indrindra fa ny vary izay foto-tsakafo isan'ny mampidangana ny vidim-bary raha ny fanazavana ny tsy fahampiny vokatra miakatra sy ny faharatsiany lalana lalana ratsy zay no zany tena hita mampiakatra ny vidim-bary tsy tafakatra ny vokatra fa ny ambanivohitra moa kely koa ny vokatra amin'ny toetrandro ohatran'izao tsy ampy ny ranonorana ohatran'izay manoloan'izany dia miena ireo mpanjifa satria tsy maharaka intsony ny fahefa-ny vidiny ny fatrandrahoana ny voatery tsy maintsy ahena raha ny fanazavana trany tsy mitsena mangina be hoe mangina be ny tsena tsy manamboly ny olona dia zay Fizarana azy aloha araka mampiakatra ny vary dia tsy maintsy hoe mihena satria tsy afaka anao be fandrotsaka fa tsy maintsy mihena ny vary arotsaka raha mihinana telo ianao zany teo aloha dia tsy maintsy mihena ohatra hoe rostapa na ohatr'izay tena misy fiantraikany be mihitsy satria vary foto-tsakafontsika malagasy dia hita be tena hitany ao anatin'ny tokantrano roa alina sefatretsy taonina mahery kely ny varina farana ka naparitaka teny an-tsena ny taona 324 enambefolo sy 300 faingo 4 miliara ariary ny sandan'izany tsy vahaolana ny fanafarana vary ho hatrany ny fanehoan-kevitra fa ilaina ny fanampiana ireo tantsaha izay loharan'ny famokarana eto amintsika ny 20 isanjato ny vokatry ny tantsaha malagasy manko dia hoaniny ny 20 isanjato ihany no amidiny izy mantsy raha hiteny aho hoe fanafarana vary betsaka ny fanafarana vary betsaka ohatrany tsy dia mahavaolana eto amintsika fa raha ny tena hoe anina dia fambolem-bary mampirisitra ny tantsaha amboly vary ny fambolena rehetra mihitsy fa tsy hoe vary ihany hatramin'ny ovy ny katsaka ohatraohatra zay daholo na ny tsaramaso iny zao efa ho 7 ny kilao fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra ny volana janoary lasa teo ny famerenana ny fitrandrahana solokasigazy eto amintsika
herinandro vitsy taorian'io dia nivoaka ny noty avy amin'ny fanjakana fa avozina ny fifanarahana amin'ny fitrandrahana toy ny amin'ny orinasa Madagasikara. Misy zavatra mampiayah ao anatin'ireo fanapahan-kevitra ireo hoy ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova. Ny zavatra navoaka ministère zany de hoe renégocier na ozy ny contrat de partage de production miaraka amin'ny Tsimororo Madagasikara zany. Zany hoe tsy afapo zany ny fanjakana amin'le accord teo aloha. Ho amafisy ny fanjakana zany ny partage de production azahoany ny fanjakana malagasy à travers ny ministre tombotsoa bebe kokoa. Zay zany le izy. Azadino rehefa mamaky ianao ny rapport ny USGS, zany hoe io zany ny organe de géologie américaine. Milaza ny USGS hoe ny tombatombany zareo 1700 milliards de barils ny réserve Madagascar. Or misy tombatombana hafa manome mihoatra ny 3500 milliards de barils. Misy ary miteny mihitsy hoe 5000 milliards de barils ny réserve ao Tsimororo zany resantsika zany fa tsy any amin'ny toerakafa. Zay zany le enjeu. Fahazahoako koa zany ny enjeu amin'ny fanjakana zany ankehitriny de ametraka hoe raha Tsimororo zany io resantsika io satria zany zao ny exploitation misy hoe atao zany zay isina production bebe kokoa no vinavina eritreretin'le orinasa. Zay ne zany zao le lalao hoe ka io arakaraky ny akaran'le production mitombo koa ny investissement, mitondra vola bebe kokoa le orinasa amin'ny investissement rehefa mitombo ny baril de production. Aina itako tombony betsaka ny fanjakana malagasy ary amoritra indray ny orinasa zay efa mitrandraka ao Tsimororo ity hoy ny fanazavana. Ny tsara fatatsika nisy fotoana ataotsika hoe tamin'ny ohatra hoe tamin'ny 20 tany ohatra nisy tany amin'ny 20 mahery nisy any compagnie teto Madagasikara. Reo compagnie reo zany anisany ataotsika hoe manao recherche pétrolière. D'accord? Taty arina rehefa tonga ny filoham-pirenena ankehitriny mbola nisy compagnie natanjaka be tonga teto, ohatra zao hoe British Petroleum. Anisany nanao négociation zareo hoe ny angatahana eo izy de ny TVA mba tsy handoa TVA zay satria le TVA ny tsy maintsy rembourser. De ny angatahana eo izy British Petroleum tsy British Petroleum rery fa ny any orinasa sasany ataotsika hoe nanao fikarohana amin'ny resaka fitrandrahana pétrole teto. Nametraka zany zareo hoe mangataka zay amin'ny fanjakana mba tsy handoan'le TVA satria rehefa aveo fanjakana sahirana amin'le famerenana an'le TVA récupérable. De tsika tsy nanaiky, rehefa tsy nanaiky tsika de lasy British Petroleum. De amin'izao fotoana zao tsy misy orinasa tsony amin'ny resaka pétrole eto ivela Madagasikara olona zay mikarakara ny Tsimororo. Zay le fipetrany. Tsara ny manamarika fa toy ity aseho amin'ny sary ity ny karazana fitsinjaram-bokatry ny soliky na ny type de partage de production pétrolier. Raha vao manomboka mitrandraka ny orinasa dia 100 no an'ny fanjakana malagasy ary 900 ho an'ilay orinasa mpitrandraka. Mitsimbadika tsikelikely io avy eo arakaraka ny fitombony fitrandrahana ataon'ilay orinasa raha ny fanazavana. Aina nefa ny itadiavan'ny fanjakana malagasy tombony amin'ny orinasa Madagasikara izay orinasa efa mitrandraka fa tsy mbola vao hanao fikarohana akory hoy ny fanamafisana. Herinandro aty oriny fizarana ilay masimboly vary sy tafiotra nataon'ny fitondram-panjakana tany Amparafaravola. Nampanatsona indray ireo tantsasa samy amerina ny masimboly no zarana tamin'izy ireo androany raha ny loharanom-baovao iray. Voalaza tamin'izany fa tsy mifanaraka amin'ny toetany anantoerana io masimboly io ka antony amerina azy indray ho ny fanazavana. Efa niteraka fanokevitra maro ity fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana ity ampiditra ny vary sy tafiotra na hybride eto Madagasikara. Iteraka krizy ara-tsakafo fa tsy antenana hitondra fahaleovantena ara-tsakafo io karazam-bary io raha ny fanazavana.
raha nambaran'ny maro ihany koa fa tsy afaka avadika ho masom-boly akory ny akotra avy aminy tsy mahazaka toetrandro miovaova ary mila fahaizana ihany koa amin'ny fifehezana ny rano mavesatra amin'ny tantsaha ny fanafarana masom-boly avy any ivelany satria tsy maintsy izay no zavatra mety hitranga raha ny faneho-kevitra samihafa izany hoe isan'ny taona mantsy dia tsy maintsy hividy masom-boly ny tantsaha mampiasa ny ribridy io ary ankin-doha amin'ny sinoa ihany koa satria any no afarany izany i Madagasikara nefa izay voasokajy ho isan'ireo firenena manan-karazam-bary betsaka indrindra kanefa ina amotika ny karazam-bary misy eto ity vary sy afotra ity mirona makany ivelany ny akamaroan'ireo mpianatra navita amin'ny baccalauréat sy ireo navita amin'ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo tsy vitsy ireo mikasa hanorom-ponenana ny ivelany noho ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy zarizary ny farim-piainana eto Madagasikara sarotra koa ny fahitana asa mifanaraka sy sahaza amin'ny fianarana natao hoy ny fanehoan-kevitra eto ianao raha na mianatra ary ianao dia mbola tsy firy ianao hoe za ve tena ahita asa sy anana fiainana an'ilay tena mendrika an'ilay filofosana nataoko rehefa vita fianarako dia faharoa za raha mandeha any anafy any tsy manana pression be amin'ilay hoe vita ny fianarako dia ahoana indray ny asako fa mety efa mba misy ohatrany efa mba misy mandray zany rehefa vita ny fianarana betsaka kokoa ny opportunité na mifanararoatra azo ny raha makany ivelany izy noho ny mijanona eto Madagasikara maro ireo sakana ka tsy mahatomombana fampianarana eto Madagasikara ka mahatonga ny mpianatra malagasy mitady lalana ho any ivelany hitady izay asoa sy ananany ho avy tsara kokoa isan'izany tsy fisy mifotodrafitra sahary fomba sy mifaharatsy ny kalitao fampianarana eto amin'ny voalohany aloha zany ny kalitao fianarana eto Madagasikara faharoa manarakaraka an'izay ny resaka infrastructure zany hoe ny infrastructure eto Madagasikara eto zany mbola tsy de tena au top raha-pitaraina amin'ny université any ivelany any eo indrindra koa moa zany amin'ny resaka marché du travail ny jeune diplômé rehefa mivoaka eto Madagasikara sarotra mahita asa ry zareo par rapport amin'ireo mpianatra izay sortant avy any ivelany ny mpianatra izay mivoaka fianarana any ivelana moramora kokoa izy mahita asa eto Madagasikara na any amin'le pays izay manjay anazy eo ihany koa makasika le karama tsy mitovy zany amin'ny karama izay azon'le mpianatra izay mivoaka fianarana eto Madagasikara sy mivoaka fianarana avy any ivelany isan'ireo lahara-pahamehana raha tena tiana ny androso ny fanatsarana fanabeazana arena ho amin'ny firenena mifananana manam-pahaizana eo amin'ireo sehatra isan-karazany andraikitry ny fanjakana arak'izany ny mitady amin'ny fomba rehetra hiazonan'ireo taranaka eto amintsika mba hanasony tanindrazany fa tsy hanompony an'ny hafa aretina mpahazo ny salataona rehetra indrindra ho an'ny zaza sy ny olona efa nahazo taona ny andro be na ny fanintona izay antsoina ihany koa hoe epilepsia amin'ny teny vahiny aretina mahazo ny atidoha ny epilepsia izany hoe ny fahasimban'ny sela ao anaty atidoha vokatry ny tsy fampiny rivotra na ny fisian'ny mikrôba tafiditra any anaty atidoha eo ihany koa ny fahabetsahana décharge électrique ao amin'ny atidoha ka mampikorotana azy torana mihoatra ny 2 minitra ny marary ny andro be ary miverimberina ao anatin'ny fotoana fohy izany tsy voafehin'ny marary ny tenany mandritra io fotoana io izay mahatonga ny fifanontonana ao anatin'ny atidohan'olona rehefa mitranga ny fanintona na dia misy an'ireny ataontsika ohatrany hoe courant électrique herinaratra mitranga tampoka amin'ny fotoana tsy apozina dia mahatonga ilay olona manao fihetsika tsy fananiny isika rehetra zao raha ohatra ka hoe ibaiko ny vatantsika dia mampiasa herinaratra tsika hoe apetsika ny tanako ary rehefa tsy ilayntsika fampiasana ny tanana dia ajanony atidoha zany ilay commandena électricité dia mijanona izy fa ho an'le épileptika to dia miainga ho azy ao zay courant tsy normal zay dia manao mouvement tsy voafehy an'le marary zany le marary iny le hitatsika mahazatra hoe kika be le olona dia rehefa avy eo mienjitra be daholo vatany ray manontolo dia mienjera amin'ny tany izy zay le fisehoan'ny mahazatra fa tsy izay rery le fisehoan'ny epilepsia indraindray tsy manao fihetsika ilay olona
fa tsy tompony tena mandritry ny fotoana segondra vitsivitsy. Mety misy fotoana tsy mivatana ray manontolo le olona no mihetsika fa misy ilay miodina fotsiny ny tarehany sy ny lohan'le olona de miodina amin'ilany anankiray izy. Matetika moa iny a raha ny fatsapan'ny olona azy tamin'ny taloha de hoe nisy vazimbana lolana na odina tsy fantatro angatra na tsy fantatro le izy a hoe tena misy fanahy ratsy na ohatrohatr'izany manolana ny lohan'le olona. Amin'ny fotoana iny mantsy matetika mbola tompony sainy le olona de miodina ho azy ny lohany a de zay amin'izay vao manao an'le mihetsiketsika be. Sokajin'ny malagasy ho aretina azo avy amin'ny fanaratsy amin'ny ankapobeny ny andro be na ny fanintona. Antony mampanano sarotra ny fitsaboana ity aretina ity noho ny tsy fanatona ny olona ny mpitsabo. Tsara nefa ny manamarika fa azo atao tsara ny mitsabo ny andro be amin'ny alalan'ny fihinanana fanafody mifanaraka amin'izany. Azo tsaboana tsara ny epilepsia, misy fanafody efa natokana ho an'izany epilepsia zany. Faharoa de zao ialana amin'ireo lay hoe finonoana zay miteraka olana tsy ahafahan'ilay marary mitsabo tena ara-dalàna satria rehefa nionono mandeha betsaka de misitrika ny marary mihenatr'olona izy. De zay ny ilana amin'ny mpanao gazety ilaza amin'ny olona fa azo tranony ary tsy tokony hamenatra. Voalazan'ny tompona andraikitra teo amin'ny mpikarakara'ny marary fa hoe rehefa mialehibe ny olona de miverina tsara io tsy miala tsikelikely lay aretina. Mila maharitra ny fitsaboana fa tsy hoe ndray mipimaso io de sitrana fa mila maharitra ny fitsaboana ary indrindra lay hoe any amin'ilay resantsika hoe asa maizina sy ny karazany de zay ny ilana ny resaka tahaka zao. Fantatritsika fa antony maro samihafa zany mahatonga lay atodo misy fahasimbana ny tena amin'ny akapobeany a de ny fahasimban'ny selan'ny atodo no mahatonga azy. Malagasy roa amin'ny 100 no tratra ny andro be eto Madagasikara izay manome ny salanisa 2 isan-jato. Iaran'ny fanilikilian'ny fiarahamonina matetika ireo olona tratra ny andro be vokatry ny tsy fahafantarana ny soratra aretina sy ny fisehony. Antony nanaovana ny valan-dresaka ho fampafantarana ny olom-pirenena mahakasika ity aretina ity sy ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny epilepsia androany. Nosy iray atambatry ny fahasamihafana i Madagasikara. Samy manana ny fomba sy ny kolotsaina ireo foko sy faritra maro eto an-toerana. Tafiditra ao anatin'izany ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Samy manana ny fomba sy ny vanim-potoana natanterahana izany ireo faritra maro. Na dia eo aza nefa izany, ny taona 1942 dia nekena fa taom-baovao malagasy karazany roa no ankalazaina eto amintsika ary iraisan'ny mponina rehetra manerana ny nosy. Taorian'ny fivoriam-ben'ireo mpitana ny fomban-drazana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ny fanjakana dia tapaka fa ny taom-baovao malagasy fararano na fidiovana sy ny taom-baovao lohataona na ny taom-baovao iraisana ireo no taom-baovao malagasy. Ny mpanjaka Magoloara tamin'izay moa izy mbola Kamamy Georgette ny mpanjaka fa izy efa prince moa zany fa teo tonga natrika namory teo ka natonga azy nanoro hoe olona rehetritsika ne ohatra miadihevitra zavatra maro fa ny lohataona ngeto amintsika ka lohataona zay no anarany. Tsisy toerana faritra tsisy lohataona eto Madagasikara. Amin'ny bolatany avaratra dia io volana mars avril io no ny fifanitsiny ny equinoxe any aminy 2 mars angamba izay raha tsy diso aho. Fa aty amintsika bolatany atsy moa de 2 septembre equinoxe de printemps moa ny filazandry zareo azy. Zany hoe samy miezaka namoaka hevitra daholo zany rehetrarehetra hoe ka inona moa no olatsika raha iny jereny. Taty aoriana nisy nijery ihany koa hita ao amin'ny ny inona moa ny filazandry zareo azy ao amin'ny akademia malagasy. Hita ao ny volambita io de eo anelanelan'ny septambra sy ny oktobra ny tsinana. Io zany manakaiky an'le 2 septambra. Na dia eo aza ireo ezaka maro nataon'ireo fikambanany mpitana ny fomban-drazana eto Madagasikara mbola malo ireo lesoka mila arenina ho iatran'ny mpitana ny fomban-drazana.
raha tiana ihany koa nampiroboroboana ity kolotsaina ity dia ny fanjakana no mila mandray an-tanana izany voalohany hoy ny fanazavana isan'izany ny fametrahana ny daty natanterahana ny taom-baovao malagasy ho andro tsy fiasana tana azy ho andro tsy fiasana ny resaka rama mba hahatonga ny olona hifety ny olona ary ankalaza azy a ohatran'ny andro-pety fangatam-pitahina rehetrarehetra ka miainga avy amin'izay aloha zany ny zavatra hitako hoe fiandohaniny tokony ankalaza andraisan'ny olona malagasy rehetra mpianatra amin'io fotoana io tsy mianatra aloha ohatra rehefa natokana hoe ho andro tsy fiasana ny resaka rama zay le izy de mandray antsara am'izay ny tanora rehetrarehetra afaka manao fandaharam-potoana zay hitany fa mety ohatra manao lohabary andasy a amin'ny resaka malagasy fomba mampanao malagasy ohatra miainga avy amin'ny tantara loza mitatao an'ny firenena ny tsy fanajana ny fomba mampanao misy eo aminy porofon'izany ny loza manjoany Madagasikara ankehitriny nahatsapana zany fa ny fanajana ny fomba malagasy io dia ananana androny lanitra sy ny tsirony tany araka le tsodrano zany hoe fiadanam-piainana eo amin'ny tontolo iainana valanaretina zany vitsy ny mosary satria mamokatra ny tany fa mitsika amin'izao fotoana zao nge vokatry ny lalana nandalovantsika na korontana an'le tontolo iainana sanatria mampalahelo am'izao tsika miteny zao lasa mirary cyclone ndray ary tsika satria sa voritany reny tontolo iainany reny de avy aminy ilay fiainana hialatsika am'le fomba mampanao tsika tsara marina fa antony anamariana ny taom-baovao malagasy ny volana martsa sy aprily na ny taom-baovao fararano satria miakabokatra izay midika hoe fararano-danonana ho an'ny taom-baovao lohataona kosa izany hoe ny ankalazaina ny volana septambra dia noho ny fitsomoany zava-maniry amin'ny fotoana io ka irariana ho toy izany ihany koa ny taona ho amin'ity taona 2024 ity dia ny 7 martsa ho avy izao ny taom-baovao malagasy fararano raha toka 4 septambra kosa ny taom-baovao malagasy lohataona manana ny safidiny arak'izany ny olom-pirenena ny amin'ny fankalazana tiany tanterahina misedra olana ireo mpikatrokaringoby noho ny tsy fampeny toeram-panomanana sy atriana ny lalao tsy ampiaraka izany fanomanana ho an'ny kloba sasany hiatrean'ireo lalao samihafa no io antony io mbola olana fa ihany koa ny resaka tsy fidirana na tsehatra amin'ara-dalàna resaka terrain ihany moa zany ny olana reheto analamanga satria ny terrain de terrain anankiray tokana ihany de mitady an'izay tokony ano ilalaovan'le ankizy satria efa ela le ankizy ny tsy ny lalao de zay ny dedavany an'ity match androany ity de ny tanjonay koa am'le izy zany misy an'le club le tsy eo anaty rafitra mba ifanentanana an'le club hiditsy eo anaty rafitra ara-dalàna ny ao arenan'ity de mianjany terrain zay ho azo satria demi-finale zao ny an'ny Marivatana ny championnat 2024 de ny terrain no andrasana satria raha tsy terrain midy tsy ho vita mihitsy le baola satria efa ambonimbony letana niatrika ny lalao hiatrian'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara 2024 na ny championnat de Madagascar élite fédérale top 12 ireo kluba maro maltaitsy amin'ny kanja makian-dodapenaka ity lalao ity izay ho tanterahina ny alata 9 febroary ho avy izao ankoatra io andray ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja rugby lalaovin'olona 7 sokajy vehivavy Madagasikara amin'ny taona ity lalao iadiana ny tapakila hiatrian'ny fifaninanana izay ho tompon-daka amin'ny eran-tany ny taona 2022 firenena 12 tsara toerana indrindra ty Afrika no hiatrika izany tsaifina fa ny taona 2022 tany Afrika Atsimo no niatriany Maki Ladies Sevens ny mondial voalohany ankoatra izay hikatroka amin'ny World Series Challenger lalaovin'olona 7 sokajy lehilahy Madagasikara ny capitaine na Afrika Atsimo ny ray siro ary ny 7 sy 9 martsa ho avy izao izy ireo izay efa anatin'ny fanomanana mpilalao ao anaty ekipa nasionaly ny volombe titan avy eto Madagasikara no vorona lehibe indrindra nisy ny aina teto ambony tany araka fikarohany siantifika any ivelany any tany amin'ny RTR tany misy azy mirefy 3 metatra ny volombe titan ary 1.7 kg ny lanjany araka ny fikarohana ihany
ny zotran-dalamby mampitohy ny Portugal sy Singapour no lava indrindra maneran-tany. Maharitra 20 andro ny dia. Tanàna 30 no nalovan'ity zotran-dalamby ity, miala ao Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Biélorussie, Russie, Mongolie, Malaisie ary mifarana ny Singapour. Nahitana bibilava miisa 200 teo an-tokotany tsy fianakaviana iray tao Horsley Park akaiky ny Sydney any Australie. Natsikaritra bibilava nandendeha teo an-jaridaina n'ity fianakaviana australiana ity. Avy hatrany dia nampiantso ny Reptile Relocation Sydney zareo mba hijery akaiky ity tranga ity. Rehefa nandeha nefa fikaroana, bibilava lehibe miisa 5 sy ny zanankely miisa 70 no hita atao an-tokotanin'izy ireo. Araka ny fanazavan'ireo manam-pahaizana momba ireo bibilava ireo, dia misy poziny ireo biby ireo, saingy tsy dia mamono olona loatra. Efa fomban'ireo moa mitangorona amin'ny toerana malomaloka rehefa vanim-potoana fanotodizana toy izao. Sainam-pirenena malagasy no natsangana ity teratany Argentin Zozary Boka rehefa tafiakatra tany amin'ny tendrombohitra iray izay mirefy 4.40 metatra ny ahavony tany Argentina ity. Mpandraraha ao amin'ny Vima na Vision Madagascar Zozary Boka ary efa mpianika tendrombohitra amin'ny toerana maro ny tenany ka isan'izany Madagascar. Hita tamin'ny alahady tao amin'ny fasana fahobe manakaiky ny tobo fitazonana tsara-dalàna na centre de détention illégale tao amin'ny faritra Kofrany Libye ny fatin'ireo mpifindra-monina 20 avy any Afrika Atsimo ny Sahara raha nitatitry ny tony mpampanolalàna libiana omaly. Taoriny hetsika nataon'ny mpitandro filaminana tao amin'ity foibe tantanany tamazotra ny mpanao trafikan'olona ity no nahitany ireo razana ireo. Toerana nametrahany ireo mpifindra-monina 770 avy any Afrika Atsimo ny Sahara raha ny fanazavana ihany. Tamin'ny fanadihadiana nataony manam-pahefanao an-toerana no nahafahana namantatra ny fisiany andiany jolay izay efa nakakeriny ireo mpifindra-monina tsara-dalàna, nampijaly azy ireo ary nampiatra herisetra sy fanambaniana manao tsy fanazana zon'olombelona ho ihany fampanoavana. Hita ho nampijaliana ka saika nahitana ratra teo amin'ny tarehiny, ratsambatana ary lamosina ireo olona ireo raha ny sary nivoaka omaly. Olona miisa 3 voaroroy amina resaka trafikana mpifindra-monina no voasambotra tamin'ny tirara ity ka teratany libiana ny iray ary teratany vahiny ny roa hafa. Tamin'ny volana Mars 2024 nisy fasana iray nisy fatina mpifindra-monina 520 farafakeliny hita tany Atsimo andrefany Libia raka ny filazany sampandrara maneran-tany misana ny fifindra-monina.